ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Famiraba antsika rehetra ry havako tratra ity zoma fa 7 ny volana Jolay ity ary dia miraba antsika amin'ny alalan'izao mofinaina izao. Ny jaona toko 4 ny 520 ka hatramin'ny 30 no mofinaina antsika anio. Jaona toko 4 ny 520 ka hatramin'ny 30. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ora vehivavy taminy, fantatro fa avy ny misy ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia ambarany amintsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy taminy, izao izay miresaka aminao noho izy. Ary tamin'izany dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy ny resahiny. Nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana ny resaka aminy ianao. Dia nandao ny sinina vehivavy ary nakany an-tanàna ka nakao amin'ny olona hoe ndeha izaho ho lehilahy izaroana izay nilaza tamiko nataoko rehetra, izao angano Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nakeo amin'ny Jesosy. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tantaran'ny Jesosy sy ilay vehivavy Samaritana no tantarain'ny Jaona toko 4. Ny Samaritana moa araka ny fahafantarantsika azy dia tsy afa-tsy akory fa ilay foko ataontsika hoe Israeliana izy, tava amin'ny foko Israeliana izy, saingy nifangaro tamin'ny jetilisa ary nifangaro koa tamin'ny fomba sy fisainana civilisation jentilisa ary dia notonon'ny Jiosy ho maloto. Ary dia tsy mifampiraharaha amin'ny Samaritana ny Jiosy. Amin'ny Jiosy dia maloto ny Samaritana. Ny faritan'ny Palestina nefa izay nisy ny Joda zany dia mizara roa tsara. Na mizara 3 raha ohatra ka jerena ny saritany. Aty amin'ny farany atsimo no misy an'ny Joda sy ny Jerosalema zany. Dia avy eo ny faritany manaraka azy eo ny faritany Samaritana afovoany zany. Dia any an-damosy ny faritany Samaritana vao misy ny faritany Galily. Zany hoe ny fanitoerana misy ny Samaritana zany dia eo anelanelan'ny faritra Jodea zany misy ny Jerosalema sy ny Galily. Noho zany dia ny lalana manitsy rehefa ohatra ka andeha ho an'ny Galily dia mandalo ny mandalo faritra Samaria. Na raha ohatra ka avy any Galily hiakatra ho aty Jerosalema dia ny lalana manitsy dia mandalo ny Samaria. Saingy ny Jiosy tamin'ny andron'ny Jesosy zany dia tsy nifampiraharaha tamin'ny Samaritana ary niraisiny zareo fahotana mandoto azy ny fandehanana na dia ny fantsahana faritany Samaritana. Dia ino nataon'zareo mipity izy zany hoe mandeha manodidina izy. Mitandrendranon Jordanina izy dia manaraka ny sisandrendranon Jordanina dia rehefa tandrify ny Galily dia zay indray vao mipita miditra ao Galily. Zany hoe manodidina asa na ahoana fa dia fomba manalavi-dalana be mihitsy ny Jiosy satria tsy manao hitsin-dalana mandalo ny Samaritana izy. Fa Jesosy kosa amin'ity Jaona toko 4 ity dia hiakatra ho an'i Jerosalema dia nanitsaka ny faritany Samaritana, nanitsaka ny faritany Samaria. Ary dia tsy nisalasala mihitsy izy. Ary tao am-patsakany izy zany. Tao amin'ny fatsakany Sikary izy, tao izy no mazava ho azy sasatra dia tao izy no tady rano. Ary tao izy no nifanena tamin'ity vehivavy Samaritana andeha haka rano. Dia Jesosy teny tamin'ilay vehivavy Samaritana hoe mba omeo rano aho hosotroika ny 10:10. Dia eo ilay vehivavy ahoana koa moa zany, ianao Jiosy voalohany indrindra, ianao Jiosy za Samaritana. Tsy vitany hoe manitsaka ny faritany Samaritana ianao sa
manitsaka ny faritanyny Samaria ianao fa nefa koa anao mbola maka rano zay atolotro rano avy ity amiko rano zay za ankety Samaritany ianao Jiosy tsy mifampiraharaha sika maloto aminao ary ianao olo-kafa amiko zany dia hafahafa be raha menao rano ary indrindra mbola vehivavy ko de vehivavy ko ve no angatahanao rano za misitona rano ianao lehilahy sy ny sisa rehetra ny hoe be de be mihitsy ny ataontsika hoe lafinjavatra mampisaraka an Jesosy ity vehivavy Samaritana ity saingy teo Jesosy niezaka na nazava nanatona ity vehivavy Samaritana ity de amin'ny 9:20 ary afaka malala any marimarina kokoa ny 9:20 entina mampahiry atsika ora de hoy ny filazan'ny Jaona azy hoe de nandao ny sininy raha vehivavy kanakany tanàna de nandao ny sininy raha vehivavy kanakany tanàna rehefa avy ny resaka tamin'ny Jesosy ina dika ilay hoe nandao ny sininy ny antodian'ilay vehivavy atsaka rano akarano zany nandeha lalana lavitra izy mba hakana rano rehefa niona tamin'ny tompo izy de zao navelany teo ny sininy Jaona tsy nitondra rano ve zany izy hoy Jaona tsia navelan'ilay vehivavy ny sininy inona ny dikany hoe navelan'ilay vehivavy ny sininy voalohany indrindra rehefa koa malala de izao ny dikany hoe navelan'ilay vehivavy ny sininy voalohany de izao satria efa niona tamin'ny tompo izy de zao niova fiainana izy fiovampiainana ny dikan'ilay hoe nandao ny sininy izy fiovampiainana ary zay ny mahatonga an'ilay vehivavy ny teny eto hitatsika ny teny tamin'ny tao amin'ilay tamin'ny piraitanindrazana tamy manao hoe zao angano ny Kristy fa de nilazainy tamiko daholo ny toetrako de nambarany tamiko daholo hoe za de vehivavy tsy maro tokantrano tsy tsara fitondratena sy ny sisa rehetra amin'ny 20 ka 7 ary dia maky ny fiovampiainana zany hoe raha avantany vao tafaresaka amin'ny Jesosy ny olona rehefa koa malala de miova fiainana izy ny dikany hoe mandao ny sininy de miova ny fiainany ny dikany hoe nandao ny sininy de midika fibebahana ny olona rehetra zay mifanojo amin'ny Jesosy rehefa koa malala ny olona rehetra zay tafaresaka amin'ny Jesosy de miova fiainana ary zay natonga ny Jaona nanindry zany teto hoe de nilaozany sininy rehefa koa malala tsy mbola nisy olona nijoro vavolombelona ka nanao hoe za taloha de asa ohatra hoe za taloha de mpamono vady fa rehefa nandray an Jesosy kosa toka-pandrefana san'ny tompo na tonga kristianina de izao mbola namono vady any tsy misy olona manao zany fijoroana vavolombelona zany fa ny olona rehefa mijoro vavolombelona na amin'ny tantara de manao hoe za taloha zao de niova satria niona tamin'ny Jesosy ny dikany hoe fionana amin'ny Jesosy rehefa koa malala ny marika hamantarana faneona tamin'ny Jesosy ny olona anankiray na isika de niova fiainana ary zay ny dikany hoe fibebahana fialana tamin'ny lalana tsy mety eo aloha ary fandraisana fiainana lalana vaovao fa ny faharoa dikany teny ko hoe de nandao ny sininy izy rehefa koa malala de izao koa ampy azy na efa azony ilay tena rano zany hoe hoy Jesosy taminy zange no rano velo le de le vehivavy amin'ny 9:30 hoy Jesosy tamin'ilay vehivavy zay rehetra misotro ity rano ity de mbola ngetaeta fa na iza misotro ny rano zay omeko azy de tsy angitaeta itsony izy mandrakizay fa ny rano zay omeko azy de loha rano miboiboika ao anatin'ny fiainana mandrakizay de io raha vehivavy tamin'ny Jesosy ny antodiako nge atsaky fa mba omeo an'izany rano zany dia tsy miverina tsony fa nga moramora mandeha matsaka rano mandeha filalana 5 metatra 5 kilometatra misitondrano fa omeo an'izany rano zany de tsy aketo itsony ny dikan'ilay hoe navelan'ilay vehivavy le sininy zany de zao azony lay rano de Jesosy tsy hoe nodimaina zany izy raha miteny Jaona manao hoe de navelany tao ny sininy tsy nidika mihitsy hoe de nodimaina izy tsy zay fa tena efa azony
lay rano. Rehefa niona tamin'i Jesosy izy azony le tena fiainana, azony lay rano velona, ka tsy nila ilay rano tam'ilay sy nitsony izy, afa-po tamin'i Jesosy izy. Ry avako malala, ny kristianina ry avako de izao. Kristianina niona tamin'ny tompo, afa-po amin'ny tompo. Am'izao andro antsika izao de ny fiainana zanak'olombelona de fiainana fitadiavana no mibaiko azy. Misy zavatra tadiaviny ny olombelona mandrakariva ny fedanana. Misy zavatra tadiaviny ny olombelona ivoahany trano isan'andro ary na izy ary tsy mahalala tsony inona marina moa ty tadiaviko ty, vola ve ty tadiaviko ty sa inona, fa misy zavatra tadiaviny ny olombelona mandrakariva. Asa zay tadiaviny fa tsy mety afa-po mihitsy izy. Ataovy hoe mahazo vola kely izy androany de mbola mitady ihany izy. Hoe raha mahazo ndria de tsy mitady tsony, azo ny fa mbola tsy afa-po ihany izy. Zany hoe ity fanoharany jaonay ity tsy mety afa-po mihitsy ny olona ry havako malala. Fa misy zavatra tadiaviny ny olona, fa ny mahafa-po ny olona sy ny mampisy fiainana sy fifaliana ao amin'ny olona de ao amin'ny tompo ihany, ao ny tena misy ny rano velona. Raha ohatra ka tsy ao amin'ny tompo ny olona ry havako malala de tsy mety afa-po izy. Ary mivezivezy ihany tsy aro. Ny tononkiranytsika manao hoe nivezivezy ny kary-java-tsoa fa tsy mahita izay mahasoa. Satria tsy niona tamin'i Jesosy. Jesosy hotraony eto ny tena rano velona. Raha miteny hoe rano Jesosy ry havako de izao fiainany zany, ainy zany, fahavelomany zany. Nandao ny sininy raha vehivavy de midika manao hoe efa hitany ilay nitadiaviny. Efa hitany ilay nahahory azy hatramin'izay. Ry havako malala, ho an'ny fiainanao de tadidio tsara fa ny kristianina de efa nahazo ny tena fiainana de Jesosy. Zay mahatonga antsika ry havako malala miasa fa tsy mitsiroritra ny hafa satria efa manana ny Jesosy. Ampy atsika Jesosy. Fa ny fahatelo ry havako malala izay indikany hoe nandao ny sininy de midika hoe fiantsoana. Fiantsoana. Nandray antso izy. Nandray antso ity vehivavy ity. Ary rehefa nandray antso izy de navelany ny asa fanao andavanandro. Nataony ho zava-dehibe ny hitory an Jesosy. Ny raha ohatra ka mametraka fanontaniana ry havaka ny landeha ataotsika hoe amin'ny taonjato fafito ambin'ny folo fa enina ambin'ny folo fafito ambin'ny folo de nisy firenena kely anankiray Hollande na ataotsika hoe Pays-Bas. Dia Pays-Bas de firenena kely any amin'ny taonjato fafito ambin'ny folo any izay tsy nihoatra ny roa tapitrisa korompolona tao aminy. Nisy firenena lehibe manodidina azy nefa tamin'ny fotoan'androny. Espagne isan'ny firenena lehibe indrindra manodidina azy. Teo koa ny Grande-Bretagne izay ranomasina no manilanelana azy aminy. Saingy zao rehefa koa malala. Reo firenena rehetra manodidina azy ireo dia natahotra na niororo tamin'ny Pays-Bas. Indrindra Hollande na Pays-Bas izay firenena ny feno ranomasina teto ambonin'ny tany amin'ny taonjato fafito ambin'ny folo. De ny mpandinika ny tantaran'ity firenena ity mira-panontaniana hoe inona kay ny fanalahidin'ny famirapiratany'ity firenena ity amin'izany taonjato fafito ambin'ny folo zany. Ka nahatonga azy ny ny fivezivezena teto amin'ny ranomasina teto amin'izao tontolo zao. Ary tompon-daka tamin'ny lafin-javatra maro samihafa. De ny mpandinika ny tantara rehetra de manaiky fa tsy teo amin'ny lafin'ny teknôlôjia ny fanalahidiny, tsy zay. Tsy teo amin'ny isan'ny mponina koa ny fanalahidiny, fa teo amin'ny toe-tsaina sy ny toe-panahy ary ny zavatra ninona. De ny fanazavan'ny rehetra de izao ry havako malala ny toe-tsaina protestanta. Inona amin'ny toe-tsaina protestanta? Ny nivoizina tany Pays-Bas tamin'izany taonjato fafito ambin'ny folo zany ry havako malala de ny hoe ny asanao de fiantsoan'Andriamanitra. Zany hoe ny vocation na ny asa de zao rehefa ny asanao io ny fanompoana ao an'Andriamanitra. Raha ohatra ka mpandoko anao de io asa ataonao io
de tsy asa azahoanao vola fotsiny ihany fa asa fanomponao an'Andriamanitra. Raha ohatra ka mpivarotra ianao dia aza donoana, fa tsy hoe mpivarotra azo vola fotsiny ianao fa mpivarotra manompo an'Andriamanitra. Ny tantarany Madagasikara dia milaza aty amin'ny taonjato valo ambin'ny folo, fito ambin'ny folo, valo ambin'ny folo fa ary ny archive dia miteny an'izany mihitsy fa nivezivezy rehefa tonga teto Madagasikara ny Hollandais, tonga teto Madagasikara ny Hollandais tamin'ny faritra atsimo iny, nivezivezy efa tonga taty amintsika izy, ary efa mitondra tamin'izany fotoan'izany ireo Hollandais tonga teto dia Hollandais mpivavaka. Rehefa koa malala ny fivavahana raha tsy tonga civilisation, ny fivavahana raha tsy manova toe-tsaina tsisy heviny. Tokony ho tonga kolotsaina ny fivavahana ry havako. Zany hoe tsika miteny ray manao hoe antsy mivavaka amin'ny fahazarana fotsiny ianareo rehefa misakafo, mivavaka amin'ny fahazarana fotsiny ianareo rehefa matory. Manomboka amin'ny fahazarana nke rehefa tonga kolotsaintsika, ataoveo kolotsaina fa tsy maninona zay nazahoanao azy. Rehefa tonga kolotsaintsika ny fivavahana dia mora rehefa aveo manazava tsikelikely. Zany hoe ndraindray ny olona mety hoe tsy ilaina anke le fahazarana, ny Baiboly miteny hoe zaro amin'ny lalana tokony ho aleny. Manomboka amin'ny fahazarana, fanabeazana rehefa koa malala tena manomboka amin'ny fanazarana mihitsy. Fa aza miteny hoe ianareo mpilivava fotsiny atombohy amin'ny mpilivava aloha, fa tsy maninona ilazay. Ahoana koa moa ilazany hoe mpilivava nga ianao manana mizana fandanjana vavaka ka hoe mivavaka raha anina mpilivava fa mivavaka raha anina tena eken'Andriamanitra. Ahoana manana mizana fandanjana an'izany sa manana inona ry havako ka mitsara olona manao hoe nendreny tena vavaka tena anina fa nendry mpilivava fotsiny. Tsy manana zohy tsara vavaka zany ianao ry havako malala. Tsy manana zohy tsara mihitsy koa hoe nendry fomba ivelany fotsiny. Ahoana ny ilazanao fa fomba ivelany fotsiny? Andriamanitra ihany mahalala an'izany. Ary rehefa Andriamanitra mahalala an'izany dia aza mipetraka amin'ny toeran'Andriamanitra hitsara izay mety ho toe-pon'ny olona sy toe-tsain'ny olona. Fa izao ry havako malala, ny fivavahana raha ny tokony ho izy dia tokony manova toe-tsaina sy manova toe-po ary manjary fiainana. Mahafinaritra ery ny mahita indraindray ny amin'ny birao an'ny olona eny misy andinin-tsohatra masina. Mahafinaritra ery indraindray ny mahita andinin-tsohatra masina asa eny amin'ny toerana maro samihafa. Eny tokoa tsika misy mitsara hoe maninona zao ny aderaderanao eny aminao mety mideradera ny jerenao azy fa amin'ny fitsoina vavolombelona dia aza mitsara. Zay mametraka sohatra masina eny amin'ny fiarakodia na eny amin'ny zavatra maro samihafa dia aza mitsara ny tsy mametraka manao hoe esinareo araty. Ny tsy mametraka aza manameloka ny mametraka vasa. Samy manana ny hery ny fihetseham-po manosika azy io rehefa malala. Ifakena atsiny tsika manao hoe tamin'ny fotoan'andro zay nampatanjaka n'ity fireneny ity dia tsotra ny finoany nanjary nanova ny toe-tsainy ka tonga azo. Zany hoe io toe-tsaim-piarahamonina io rehefa malala dia anankiray amin'izay ataontsika hoe manefy ny toe-tsaina sy manefy ny fomba mpiarahamonina ny fivavahana sy ny finoana. Azay hoy ny mpandinika ny tantarany Pays-Bas anankiray nampamiratra azy ny taonjato fito ambin'ny folo. Izay hoe ny asako dia tsy asako ihany fa asa an'Andriamanitra. Tsy asa nataoko hameloma tena ihany ity fa asa nataoko hijoroana vavolombelona. Tena andao ny sininy ny dikan'izay izy. Izany hoe tena lay fiainany mihitsy nanjary ny tenin'Andriamanitra. Fa raha ndray avako malala rehefa nandao ny sininy ary ilay vehivavy ka nandray ny antso satria nanana ny fahafiloana tao amin'ny Kristy dia nakany an-tanàna izy. Naninona tany an-tanàna izy? Ny taonany olona hoe za nahita an'i Jesoa, za niona tamin'i Jesoa, za niona tamin'ilay Kristy, andaonareo mba iona aminy. Tena keo amin'i Jesoa ny olona tao an-tanàna. Ry havako malala ity fitaomana ity dia fitauman'ilay vehivavy ahatonga ny hafa handray an'i Jesoa. Zany hoe ny fijoroana vavolombelon'ilay vehivavy satria nandray izy dia nizara. Ry havako malala ny kristianina dia tokony mizara amin'ny fianakaviana, amin'ny mpiarabelona, fa nandray menatra mizara ny filazantsara. Mampahiranao ry havako malala amin'ity jaona toko faefatra ty ary amin'reto zavatra roa reto, ampy anao Jesosy satria efa niona taminao izy. Ampy anao izy, efa ao aminao le rano velona,
dia tsy mangetaeta ny zavatra zao tontolo zao ianao fa ny faharoa ry avako malala zarao le rano velona zarao le rano velona amin'ny mpiarabelona aminao mba ho tonga fantsona mampita fitiavana sy fifaliana ary filazantsara ianao asehoy amin'ny olona rehetra manodidina anao fa efa niovy ianao ary efa nandray an'i Jesosy zay le rano velona ivavaka-tsika le avako tompo misaotra anao zahay fa filazantsara ianao tsy mahay manatona anao zahay fa ianao no efa nanao dingana nanatona anay nikaroka anay nitady anay ary rehefa miona taminay dia mametra-panontaniana aminay tompo mamaly fanontanianao zahay handray ianao ho lay rano velona ataovy ampy anay ianao Jesosy votosy ny fifalim-piaina anao hikorianao anatinay ny rano velo ny finoana sy ny fitiavanao dia ataovy matoky anao zay Jesosy amin'ny fiainanay isan'andro aoka fiainana feno fibebahana sy feno fijona vavolombelona ny fiainanay isan'andro dia vangio ny fiainany tsirairay avy tompo ataovy mahatsiaro ny fahasoavy anao vangio ny fiainatokantrano tsirairay vangio ny mpiray tanin-drazana ary ho fitehirizo ary dia ho vavolombelona ao zay naiza misy anay misaotra Jesosy amen